miarahaba ny vahoaka malagasy iray manontolo indrindra ny vehivavy malagasy sy ny vavavy eran'izao tontolo izao ihany koa. Raha merina kely ny tantaran'ny valomarsa zany raha ny tena dikan'io valomarsa io dia andro maneran-tany ho an'ny vehivavy na journée mondiale pour les droits des femmes. Tamin'io valomarsa io zany no anamarian'izao tontolo izao izany hoe ady amin'ny tsy fitovian'ny lehilahy sy ny vehivavy izany. Dia resaka herisetra hozy izy ianao eto dia isaorako manokana ny vadin'ny Andriamatoa Filoha Ramatoa Amialy Rajoelina izay tena miasa andro aman'alina mijery akaiky izany ady amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny zaza. Mety misy ihany koa ny herisetra atao amin'ny lehilahy fa ny zavatra matetiky tranga aloha zao ny hita aty amin'ny fiarahamonina malagasy dia ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy sy ny ankizy. Mariko manokana eto fa tena anatiny ahitana betsaka izany herisetra zany atao amin'ny vehivavy sy ny zaza zany za eny amin'ny faritra Atsimo Atsinanana sy ny faritra Atsimo Andrefana. Ka eto dia misikina tsara hiady ho amin'izay fiadiana ny zo ny vehivavy zany na amin'ny resaka arak'asa io na amin'ny resaka fitondrana io na amin'izay mety miralenta rehetrarehetra azo eritreretina dia samy mijoro ary manentana ny vehivavy rehetrarehetra malagasy fa ny vehivavy dia manana ny zo ary manana ny anjara toerany sy ny anjara biriky izay hoentina amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ka dia vonona sahady izahay ny fanometanana amin'ny ramatoa vavadiny filoham-pirenena amin'izay ady ho an'ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizy. Matetika dia tsy considéré hozy izy ianao ny vehivavy mety misy sehatra maromaro ahitana an'izay angamba eto amin'ny fiarahamonina malagasy fa raha ny amiko manokana ny vehivavy dia manana anjara toerana ngeza dia ngeza na eo amin'ny mahareny azy aloha mitondra fianakaviana na eo amin'ny fitondrana ny firenena ihany koa. Manana anjara biriky ngeza be ny vehivavy ho profon'izany moramora aminay vehivavy ny mandeha manantona ny vahoaka amin'izay mahareny anay izay. Moramora aminay mamaha ny olana satria sahala amin'ilay mitondra tokantrano ihany io raha misy ny olana ao anaty tokantrano dia matetika ny vehivavy no présent voalohany hoe no eo foana miezaka mamaha ny olana rehefa tsy vaovao moa iny zany zay vao miakatra any amin'ny lehilahy angambany fa raha ny raharaham-pirenena fahitako azy manokana manana sehatra ngeza dia ngeza ny vehivavy malagasy. Azo anao porofona an'izany tato ato betsabetsaka ihany angamba solombavam-bahoaka vehivavy. Zao zahay ny ampy anankitelo indray solombavam-bahoaka vehivavy mana-porofo fa manana ny toerany manokana sy mana mavesa-danja ihany koa ny vehivavy zany eo amin'ny raharaham-pirenena.